Alleloia. De amin'ny fiferina lehibe indray lasana bambalala no ionana amintsika am'izao fotoanana izao de faly indray ny tenako miarahaba anareo eto am'ty androany ity de manona fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra de matoky sy mino aho fa ny fahasoavan'Andriamanitra anie efa amintsika tsirairay avy rahateo de matoky sy mino aho ry havana malala fa ifampahery eto indray tsika am'ty androany ity koa de tahiny tompo tsika rehetrarehetra de ny fiadanany tompony ho amintsika tsirairay avy de matoky sy mino aho fa aharitra hatramin'ny farany isika rehetrarehetra. Androany moa de nataontsika niova kely androany ataontsika ato anatin'ny pagetsika no mihaino no miainga ny live zany hoe partageko ihany nefany ao anatin'izany ka de fiadanany tompony amintsika rehetra mino aho fa tsy de hanahirana loatra ny ahita ny comptetsika androany matoky sy mino aho fa ho maromaro ihany no ahita hoe atao amin'ny page izy ty no atao androany dia fiadanany tompony eo amintsika rehetrarehetra. Miarahaba anareo zay vao mety androany vao niaraka taminay de ho tahiny tompony tsika tsirairay avy raha androany anao vao tonga eto de aza mieritreritra mihitsy ianao hoe kisendrasendra no nahatongavanao teto fa za resy lahatra fa misy raharaha ilan'ny tompo anao am'izao fotoana anio izao. Tsy kisendrasendra hoy ihany nahatongavanao teto fa tena hoe Andriamanitra mihitsiny no mitantara anao tonga teto am'ty toerana ity koa de mahereza de mahatanjaha isika tsirairay avy. Ianareo zay fampaketo kosa engany eo hitako doliza avy no teto niditra voalohany rahalatojo niditra voalohany de tahiny tompo rahalatojo nitako voalohany eto aloha de rahalatojo de manaranaraka azy raha diso de ahitsio manarakaraka azy Eliana de Mampionina de Razana Monika de Verselina de Tsiramboaramiel Soameva Marijo Razana Monika Jasika Patitsy Verselina Kotry Kamaradin'i Jesosy Kota Leonie Mami dia ao ihany koa Erikaraky Rantaniny Mani Charline Tina Rakoto Arzaka Yama Jonatana ao ihany koa Jonatana de Fity Yama Rasoenina Larisia Andonirina Suzella de tahiny Jesosy isika tsirairay fahombiazana fitahina Eme Manambotso Rasoenina Larisa tahiny tompo isika tsirairay avy de matoky sy mino fa mahery ianao matoky sy mino fa ifampahery eto tsika am'ty androany ity koa de mareta hatramin'ny farany. Dubois Mama Valtina Andrina Suzella Fintso tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra tonga soa daholo ianareo rehetrarehetra de faly foana ny tenako mahita anareo isika moa de tojo mihitsy ny tonga voalohany teo isika moa sao de gaga nareo maninona ny lasa atao amin'ny page sika manao androany lasa ohatrany tsy mahazatra fa isika io de misy fiovana kely misy fanatsarana kely zany zahantsika ho atao de ny fanombohana rehetra moa de tsy maintsy mety hoe sarotsarotra kely foana fa za teteny aminao hoe anova fomba fiasa kely tsika ho hitaritsika kely ny fitoritsika de anomboka ampiasa bebe kokoa ny page isika manomboka eto de zay ny teneniko hoe ialana tsindry ohatra hoe mbola mety tonga de tsy tafiditra teo eo nareo fa mbola nijery tany anatin'ny compteko aloha nefa za maty kokoa fa raha fahitako an'izao de tafiditra tsara daholo ihany ianareo rehetrarehetra izay efa paketoka de tahiny Jesosy de tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Andao aloha tsika mialohan'ny zavatra rehetra andao aloha tsika ivavaka tsika aloha ametraka izao fotoana zao eo am-pelatanan'Andriamanitra de eo am-pelatanan'Andriamanitra no ametrahantsika ny izao fotoana tsika izao koa ndao ampandrosoantsika ny anabavitsika izay hitondra ny vavaka fanombohana androany de tsy izy akory zany fa ny ranabavitsika Nambintso Makrina izay voavita batisa tamin'iny sabata lasa toiny koa ndao izy ampandrosoantsika izy no hitondrantsika anatin'ny vavaka fanombohana am'ty androany ity
de refetsika miresadresaka eo a milazany filazandra raha isan-karazany tany tompo a ranabavy a nambindsoa anao a ny fitenenana tahiny tompo ary a ianao alleloia amen tahiny tompo atsika rehetra tahiny tompo pastera iaraha ivavaka atsika nimboahantsika fotoana ry Andriamanitra rene masina tsara indrindro misaotra anao zahay misaotra ny fitantananao misaotra ny fiarovanao nandritra ny ty tontolo andro niany ty Andriamanitra tsy tamin'ny herine tokoa nahatapirana izany tontolo andro izany Andriamanitra fa tamin'ny tananao mahery no nanaovana izany Andriamanitra mino fa ianao tokoa lehibe famindram-po sy be fahamarinana Andriamanitra ankehitriny Andriamanitra mamindrafo aminay mamindrafo amin'ny fahotana sy izay rehetra nataonay tsy araka ny sitraponao Andriamanitra na tamin'ny fiteninay izany na tamin'ny fisainanay na tamin'ny fijerinay mamindrafo aminay Andriamanitra amin'ny fahotana rehetra nataonay ko ankehitriny Andriamanitra mamela helokay ianao Andriamanitra mamela ny helokay mamela ny fahotanay Andriamanitra hianatra ny teninao tokoa zahay Andriamanitra ankehitriny Andriamanitra hiheno izany teninao izany ianao Andriamanitra no haniritra ny masom-panahinay tsirairay avy haheno izany teninao izany Andriamanitra ary halala izany teninao izany ary hamboly izany teninao izany atomponay Andriamanitra ny fanahy masonao koa no iandrahanay amin'izany Andriamanitra ko ankehitriny Andriamanitra ny vavan'ny mpanomponao Andriamanitra hitondra izany teny izany ianao no hanindry ny lelany amin'izany mba ho latsapaka aminay tsirairay avy izany teny izany Andriamanitra ka tsy ho latsaka eo anelanelana izany Andriamanitra fa tonga aminay tsirairay avy izany teny izany Tompo rene masina tsara indrindro ny namanay any mangitahita mitady ianao Andriamanitra ianao no hanambara izao fihenona ny teninao izao fa teninao izao Andriamanitra mateky ny olona rehetra izany teninao izany Andriamanitra ho an'ny olona rehetra izany teninao izany Andriamanitra tsy ho anay hito mifandaharana fotsiny izany fa izay rehetra mangitahitanao Andriamanitra agny ho agny Andriamanitra ho an'izy ireo koa izany teny izany Andriamanitra ary namanay mbola variana any Andriamanitra manao asa mandrarany Andriamanitra ka sy fon'izy ireo mba ho tonga hito amin'ny fandaharana izao fihenona izao teninao izao Andriamanitra indrindra koa Andriamanitra ny connexionnay Andriamanitra rakofiny ranao feno sy izay rehetra mikasika ny ty teninao ty Andriamanitra mikasika ny ty teninao ty Andriamanitra ninona zavatra andalovana ty teninao ty Andriamanitra ianao no ny fanahy masonao no handrakotra izany ka tsy ho isy mpanabarawa sy mpanilingilina amin'izany fihenona izany teninao izany ny connexionnay Andriamanitra rakofiny ranao izany no andraindrainay fandraisanay eto Andriamanitra izany ny fitaovana ampiasainay eto Andriamanitra rakofiny ranao izany fenoany ranao izany Andriamanitra ka tsy ho tapatapaka ny connexionnay fa haheno izany teninao izany tanteraka zahay Andriamanitra ary nivavaka ho an'ny firenena izay ahasandatra anay Andriamanitra tsy miafiny aminao izany firenena maditra izany Andriamanitra firenena feno fahotana izany Andriamanitra ka ho didin-kazomanitra tokoa izany eo anatrehanao firenena vavaka ahasandatra anay ho an'ny firenena izany Andriamanitra misaotra anao zahay misaotra ny fotoana izay atrehinao eto androany Andriamanitra ary mangataka aminao zahay tsirairay avy Andriamanitra rakofiny ranao feno zahay tsirairay avy Andriamanitra haino izany teninao izany Andriamanitra rakofiny ranao zahay mba tsy ho isy mpanilingilina amin'izany fihenona ny teninao izany ny devoly manao fanabitabana eto Andriamanitra tsy ambinina izany ary tsy manan-kry eo anatrehanay izany noho ny amin'ny herinao Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy masinao Andriamanitra ary fatorana amin'ny ranao koa izany devoly izany fa tsy havita hitsengotra na ny fotoana ray azy amin'izany fihenona ny teninao izany fa voninahitra ny anaranao tokoa no hanjaka eto Andriamanitra misaotra indrindra Andriamanitra misaotra amin'ny vavaka izay nasanditra anay Andriamanitra misaotra ny fotoana eto androany Andriamanitra alleluia misaotra Jesosy Kristy tompo alleluia amen alleluia isaorantsika n'Andriamanitra fandraisana anjarany voalohany zany a taorian'ny batisany a de tokava amin'ny ambony indrindra ranabavy a de hotahin'Andriamanitra trany anenao a am'izay rehetra ataonao de tombozitra de mitombo fahasoavana fa za matoky sy mino fa ny tanan'Andriamanitra amaly fitianao a tam'izay rehetra nataonao a sy izay a vitanao
de tahiny tompo a isika tsirairay avy zay voniditra verselina efa narabaiko teo tsy amboaramiel de itody raonosoa tahiny tompo daholo isika tsirairay avy a nanahoana ny nahitanareo ny fandarana netinety any mora hita any izy androany taorinany rehefa hoe ny page a no page andramoka izao no nizara azy nanahoana ny fahitanareo azy filazan-draraha kely amin'ny ino ty izy ty amin'ny sabotsy tsy lahady zao tsika de ifady anina isika efa nalefa iny moa ny efa nalefatsika iny moa ny filazana de manasanao sahady satria ao ambadiky zany a de isy anatin'le fifadikanina de ifampitondram-bavaka tsika ataovy zany zay ahafahanao amin'io a raha ohatra ianao a manana fotoana afaka alamina ihany a indrindra raha misy zavatra mahavesatra anao a de za moa hevitra ny hoe ataovy zay ahatongavanao amin'io de amin'ny larobio avy zao tsy misy ny fandarana fitondranam-bavaka satria manomana ny fifadikanina isika de fitoam-bavaka manokana zany a fitoam-bavaka takany mahazatra ihany zany a ny vavaka fiambena zay ataontsika eo zany a de takany mahazatra ihany a no ataontsika amin'io fotoana io sao de adininao zay a fa tsy misy ny vavaka fitondranam-bavaka amin'ny larobia imanantsika amin'ny fitondranam-bavaka de averika any ny filazana hoe amin'ny lakamisy alina vita fandarinao ohatranareo vao manomboka amin'ny teny amiko hoe za hiditra ao anatin'le groupe fifadikanina azavaiko ny dikany hoe miditra anatin'ny groupe na rehetra de afaka manaraka eto ihany ny fandarantsika takany mazatra rehefa sabata fa ianareo zay tena hoe hiditra amin'ny fifadikanina hoe hifady anina 2 andro de angatahako koa mba le olona hifady anina 2 andro misy fa tsy hoe misy nantama zao androany de tsy maintsy voatery le 2 andro eny eo fa raha mba nyray am'reo fotsiny de ho za hoe raha vo nyray am'reo fotsiny a de tsy miditra anatin'le groupe aloha anao fa tena ho atokana hoan'le olona tena hoe hifady anina 2 andro zany zao a ireo de mampidira anao application Zoom ahafahantsika manatsara satria amin'ny alalan'ny Zoom ny ifandraisantsika ao anatin'ny fifadikanina mialohan'ny isin'ny fandarantsika eto mantsy rehefa amin'ny sabata manomboka amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora sasany no taka mazatra de tsika efa amin'ny 10 de efa manomboka miaraka ao anaty Zoom de ny lahady koa tahaka zany mbola hodiniany amin'ny vady ary tenenainareo amin'ny Zoom raha isy live eto ny alahady mety possible isy live eto amin'ny lahady fa nefa kosa sy tsika ao amin'ny Zoom de amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 de vitanao zany hoe tsy te hisaraka amin'ny 10 ka hatramin'ny 9 tsika de eo foana ao anaty Zoom ka ianareo rehetra zay hiditra amin'ny fifadikanina de ho ampidiriko takany mahazatra anatina groupe izay asiana anarana hoe fifadikanina 28-29 efa fahanao tsika zany de ao no alefa ny invitation Zoom zay zany de tahiny tompo de mahereza sady nareo zay hifady anina misakafoana tsara anaova ampy-sakafo tsara raha azo atao de mangalangalaina tsara satria raha hoe voio anao vao anao de mafimafy ny zamanao fifadikanina 2 andro zany raha vao voalohany ianao no manao ho antsika efa zatra moa de tsy de tena sarotra izany nefa kosa na izany na tsy zany de mampalemy foana ihany zamanao fifadikanina zany fa de samy mahery samy hitahin'Andriamanitra Elisa Tsiala Jaotina Tavita Soa Tozo Mikael Yama Tina Rakoto Arzaka Vero Rasoa Fambiazana Fitahina Samir Tansia izy koa mbola tsy narabaiko teo Razana Monika reo mbola tsy narabaiko teo ndao avy hatrany ary tsika tonga arytsika de hiditra avy hatrany amin'ny hira aloha de aoriany anty hira ity de hiditra amintsika eto ranabavitsika Soameva halleloia hitondratsika ao anaty hitondratsika ao anatin'izany atao hoe toriteny izy nitondra ny toriteny amin'ity androany ity ko de tahiny tompo ary isika rehetrarehetra de mino finaritra de mahereza hatrany aoriana antytitsika ao anatin'ity zany maka baiboly maka toerana tsara fa hiditra amin'ny toriteny isika tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra halleloia Sarunandrao mainty lava fiainanao tsy misy ny
mazava misesisese ho avoko rehefa mety ho aty mankarary ando mandratra fo tsy misy intsony ny antenana rerantsay fa aiza ihany no afara azaky atrakaony lo miato anao lairay tsy to vitanio sady tiany ovana omino aza miana atanjao ny fino mavesabesatra ny ady tovosas mila tsay lanjaina any amin'izany hoe taray tsy afa-miaina rerampo fa ho aiza mo efa olay tanana mahery tsy amelire Jehova no miato anao azaky atakaony lo miato anao lairay tsy to vitanio sady tiany ovana omino aza miana atanjao ny fino Halleluja. Soran'Andriamanitra zany izy zany a atanjao ny finoana atanjao ny finoanao fa vitan'Andriamanitra io. Halleluja. Zao fantatro fa misy olona fantatro sady fa misy olona tena hoe ho avy izy anatin'izany fivadikanina zany ary tsy manana tenana afa-tsy zany izy. Zako nefa teteny aminao fa azonao atenainy zany. Amin'ny fivadikanina ry havana no nanomboka nasokatra ny fiainanay tanatin'ny ady a. Tao anatina ady a, tao anatina olana fivadikanina no nanokafana voalohany zany hoe fitadiavana an'Andriamanitra zany. Koa zany mampiry anao androany hoe tongava fa ary zao koa misy satry moa le olona hoe be dia be tsara zany fa ny tena tanjona ihany koa dia zao tsy anareo hoe hifady anina reraka fotsiny, nareo raha hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina reraka fotsiny nareo raha hoe hifady anina dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy manana tenana afa-tsy zany. Tsy anareo hoe hifady anina nareo a dia tsy man
tahitobolo ary nahiana sady mirabana ihany izy de arabaiko a asoenana larisa verina soko daleonizy mbola tsy narabaiko rehetra teo a antaniryna randry tsara hoe tonga mifady anina fa ny tena tsara nge nareo tonga mivavaka mihitsy tsy mifady anina de aveo nareo sanatria miverina amin'ny zavatra fataonareo hoe mantsy le olona androany resaka tamiko zay tsy de hitako raha tsy isaky ny isa-taona kamiko zay olo zay mba miresaka amiko de mifady anina izy de alleloia tsara ho azy zany fa ny tena faniriana ry havana de hoe isika rehetrarehetra mba tonga eo de tena efa mangetaheta hoe iova foa ivavaka zay nge ny tena tanjotsika ary zay nge ny tanjon'Andriamanitra io olana io tsy mahafaty anao zany io tsy mahapotika anao zany io fa io olana io a izy itetavan'Andriamanitra anao ahoana itetavan'Andriamanitra anao de mety eza ho hitan'Andriamanitra zay fotsiny le izy mahare zary tsika rehetra tahiny tompo ary tsika de tonga ary diavatra ny diditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika raha tsika amin'ny anavavitsika soa meva izay efa dodina de dodina ambadimbadika ao a hitondra tsika ny ten'Andriamanitra de meno finaritra de rehefa miverina eto a mitondra tsika an'izany ten'Andriamanitra izany a tahiny tompo a raha nabavy soa meva anao ary a ny fitenenana tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika manakavy ny toriteny zay tsika androany moa Deutéronomia toko fahadimy andiny fahaenina amby folo Deutéronomie 5:16 ny soramandry moa ny amin'ny didy folo ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manaja ny rainao sy ny reninao araka izay nandidian'i Jehova Andriamanitrao anao mba ho maro andro ianao ary mba ho ahita soa amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitrao ho anao. Amen. Hotoizatsika zany ry havana amin'ny Deutéronomia toko fafito amby roapolo andininy faha enina amby folo. Deutéronomia toko fafito amby roapolo andininy faha enina amby folo. Deutéronomie 27:16 Ozonina izay manao tsinitsinina ny rainy na ny reniny ary ny vahoaka rehetra anao hoe amen. Amen. Tsy tia moandroany atsika jery didy folo hoe manaja ny rainao sy ny reninao. Izy tia moa pastera tsy hoe resaka lava be fa efa samy malala hoe fanajana ny ray sy reny de mba entiko ataotsika lesona eto androany izy ty satria maro moa ny tanora sy ny ankizy manao tsinitsinina ny ray aman-dreny rehefa antitra ny ray aman-dreny ka izany ny mahatonga ny fiainana ny tanora raha mivoatra ny tanora raha miakatra kely izy na de eo amin'ny misy eo amin'ny 30 taona 12 taona misy fiainana izy nefa tsy mahita fahasambarana. Misy fiainana izy manana diplôma izy misy manambola izy nefa tsy mahita fahasambarana misy tebiteby foana eo amin'ny fiainany de mba jeretsika zany sao de tsy nanaja ny ray aman-dreny io olona io mety amintsika tsirairay koa sao de mba nisy tsy nanome lanja ny ray aman-dreny isika amin'ny tsirairay. Maro manko ny manao hoe efa manambola za zao efa navita fianarana de misy fahasambarana nefa tsy marina izany ry havana. Anjara kely fotsiny ho antsika io asa sy fananampahaizana io anjaratsika kely fotsiny io fa ny zavatra tena tokony mahatsara tsika ry havana tena tokony manana fiadanana ho atsika ananatsika fiadanana na dia efa mahazo fitahiana amin'Andriamanitra aza tsika tokony hiaraka tahian'Andriamanitra miaraka amintsika ray aman-drenitsika hajao izy ry havana
Ninona ny zavatra ataon-Andriamanidreny. Anao efa miteny hoe anao manambola, anao miteny hoe anao mikatikaty be amin'ny trano be, nefa Andriamanidreny ery ambanivohitra tsy manana na body fotsy aza izy. Nefa anao tia migezesta, mandeha restaurant, mandeha mitsangatsangana manao vakansy voyage, nefa Andriamanidreny ery mitsipozipozy kely tsy manana. Zara anao raha manome kely anazy na raha manome tena minimum anazy anao zara izany. Nefa ry havana tsy tokony ataontsika amin'ny Ray aman-drenitsika izany satria Ray aman-dreny dia Ray aman-dreny foana. Ny Ray aman-dreny io nataon'Andriamanitra fitaovana na hitadika masoandro. Ka ndao jerena ry havana, mba ndao omena lanja izy. Anao eto na hoe ino ny tenin'Andriamanitra na tsy ino ny tenin'Andriamanitra anao, dia tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra ihany. Izay voasotra dia voasotra ny fiteny izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ry havana. Misy ny manko tsy misy amintsika koa maro tsy tia lala hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Misy tsy tia lala ny Baiboly, misy tsy tia lala Jesosy Kristy tompo, nefa efa voasoratra zany dia voasoratra. Nefa izy eto tsy miteny hoe mivavaha na mifadianina raha hoe mbola hiteny hoe hivavaka. Dia maro amintsika mbola teny hoe sarotra zany vavaka zany. Nefa izy tsy miteny hoe mifadianina, iza koa vita fadianina io. Tsy zany ry havana. Manaja izy eto fa izy tsy miteny hoe mivavaha, izy tsy miteny hoe mifadiahanina. Manaja ny rainao sy ny reninao araka izay nandidian'i Jehovah Andriamanitrao anao, mba ho maro andro ianao ary mba hahita soa amin'izay tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Izany ry hava-malala, mba ho maro andro anao, hadrao izy na ninina ny ataony, na ninina nataony dada ireny indraindray ry dada reny manao teny mafimafy, ry neny reny mahitatsika tsy mahay miteny zavatra hafa raha tsy raha hoe mangatabola. Aza mba teritreromina izy. Anareo koa zany mahita olona tsy mba mahay miresaka fa vola. Anareo kosa zao mba aza atao azy zany. Omeo azy ny ajany, omeo azy ny lanjany ry havana. Aza teritreromina izy, aza siasiana izy. Meo azy atandrify azy. Manana anao, ndrasao izy. Manana anao, omeo azy, omeo vola izy, omeo azy zavatra rehetra tiany. Fa io nataony Andriamanitra fitaovana nampisatsika teto ambonin'ny tany, nitondratsika teto ambonin'ny tany. Ry havana, oka isika mba naja ny Ray aman-dreny. Oka tsika ry havana mba asetsika lanjany, asetsika dikany Ray aman-dreny. Fa tsy hoe anao manana dia avanao ry Ray aman-dreny. Na fa finoana aza izy, na mbola anatin'ny fanompoan-tsampy izy, na tsy mivavaka izy, tsy raferanao zany. Fa ny fanajana azy ny maha Ray aman-dreninao anao azy dia inona najantsika azy ry havana. Indraindray dadatsika, indraindray misy dada nisarany mihitsy ny neny tany amin'ny taloha tany tamin'ny ankizy mandeha 7 ao an-trano 8 nandeha izy nijangajangana anao vehivavy hafa, nipetraka tany amin'ny vehivavy hafa tany. Dia ino nitezeranao azy? Ndana tadiavo izy ry havana, tadiavo izy. Ataovy izay evananao aminy, ataovy izay afa-po azy aminao. Tsy ny adalany no tadiavanao azy fa noho naveniranao. Tsy ny fahadisoany tadiavanao azy fa noho naveniranao amin'ilay hoe anajanao azy. Kazavela hipozipozeny izy hoe tsy ho izy mihitsy ny tsy hipozipozy fa ny fiainanao ny jerena. Oka ry havana, oka mba nisy lanja isika.
Fa io fitenin'Andriamanitra ny teneniny tsara hoe tsy hoe isika rehefa manana misy ny atao dia adino ray aman-dreny, tsy ariavana ajao izy. Fa ozy izato hoe ozonany manao tsinotsinona ny rainy na ny reniny. Aza atao tsinotsinona izy fa ozon'Andriamanitra. Aza atao tsinotsinona izy ry havana. Aokany mba nomelanjany ray sy reny isika ry havana. Na ininona ny ataony, ninina na mamitoka izy nan-dalana mahantra izy hitan'olona rehetra, ka aza atao mamenatra zany ry havana fa dadanao io neninao io mena lanjany foana. Aza mba atao hoe anareo efa antitra ty mba mangina rehefa miteny izy. Tsy atao an'izany izy. Ninina ny fitenina aminao de mahaiza fo mamela helika, mahaiza fo mba hoe mandefitra mba ento fo mandefitra. Avelao izy teny zay teneniny eo. Tsy maninona zany ry havana. Za koa manko tena amintsika vinantovavy reto koa. Tsy midika hoe fa ray aman-dreny niteraka anao ihany ray aman-dreninao na ny rafozanao io koa ray aman-dreny. Maro amin'ireo rafozana manko misy koa indraindray na iangarana aza anao hoe mijery ary izy ny vinato sasany misy matata. O pasteur Radomay zay matata. Misy ny atao, ny ary misy ny ambonimbony, ny aty misy ny manambola, anao iny ambanimbany kely ary. Aza miraran'izany ravavy mehoadjany izy, melanjany izy. Tsy maninona zany fa ray aman-dreny reny ajao. Ndray moa sika koa ravinanto vavy misy masika koa tsika ty amin'ny rafozana. Mba meo fo izy, meo azy ny malanja ray aman-dreny azy. Za moa efa nahita ary matetika indrindra fa any avarabaratra any, tsy haiko manko ny sasany fa ny any avarabaratra any de amin'ny resaka rafozana ty marary le rafozana azony AVC ohatra, tsy afaka miteny de tsy afaka mandeha de alainy zanany lahy izy mipetraka ao aminy. De le zanany lahy zany mandeha miasa. De le zanany vavy zany mikarakara an'le rafozana ao an-trano. De rafozana iny eo manao besoin rehetra, manao maloto ambony fandriana de darona iny rafozana iny, de kapona, de tsongona, de ozonina mihitsy. De ndry mampalahelo ane reny ravavy. Ry vinanto misy manao an'izany raha tsy fanahy amin'ny rafozana. Nefa ray aman-dreny ane reny, ray aman-dreninao koa ane reny. Rehefa tonga iny zanany lahy iny, efa tsy mahavita miteny manko le rafotsy de miraraka ho azy an-dranomasiny de ninona koa manao tery mama? Inona ndray mampalahelo? Inona ny teo an'ny neny? Inona teo an'ny mama? Nefa rehefa tsy eo ny zanany de daroanao izy, tsongonao izy. Raha nanao an'izany anao ry havana. Na amin'ny ray aman-dreny tsy niteraka aza, ndana fona, ndana mibebaka amin'Andriamanitra. Fa ao le secret, ao amin'ny fanajana ray aman-dreny. Matoa nataon'Andriamanitra didy folo izy ty. De zava-dehibe eo amintsika zany ry havana. Ka aoka tsika ry havana hanaja ray aman-dreny mba ho ela velona, mba hita fahavelomana misy fanambinana. Tsy pozipozy ny fiainatsika, fa velona misy fitahiana, velona miadana. Fa ao ny tena secret mifamatotra amin'ny fanajana ray aman-dreny ao ry havana. Aza velavela foana ohatran'izao ny ray aman-dreny ry havana. Ndao koa Jehovan-Andriamanitra amin'ny hivavaka amin'ny Jehovah tsika, ngataka amin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina tsika, mba hay hanaja reo olona, na tsy olona niteraka atsika aza, fa na reo ray aman-dreny manodidina atsika, hometrika haja. Raha sarotra amintsika ireny, mangataka amin'ny fanahy masina atsika. Fa io tenin'Andriamanitra io ry havana, de io ny tany sy ny lanitra de ho velona, fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona zany ry havana. Fa raha ny tenan'izany izy manajany rainao sy ny reninao. Fa raha ny tenan'izany izy de zavatra tsy maintsy tanteraka izany.
ao le secret ry havana. Ka noho izany ry havana, hanaja ny ray aman-dreny isika, na ny ray aman-dreny ara-panahy io ry havana, hajao izy. Ray aman-dreny ara-panahy io tsy hoe hiala ao amin'ny fiangonana anao na hiala ao aminy anao dia any anao hifosafosa azy, hiteny ratsy azy amin'ny hafany. Mba aza manao an'izany. Omeo haja izy, indrindra fa ray aman-dreny ara-panahy ry havana. Ka aza dia variana loatra amin'ny fiainana ty ry havana, aza dia variana loatra amin'izao tontolo izao, fa mba zavatra tsotra nangatan'Andriamanitra antsika eto, manaja ny rainao sy ny reninao. Io tsy midika hoe ka niteraka ihany io. Misy any olona efa antitra mangatabola hoe mba moe vola kely, nefa iny tsy ray aman-dreninao, tsy nitsinanao fa asany manodidina iny. Mandeha any zanga amin'ny zanakao mangataka, zanga zanakao za tsy manambola ameko anao. Mba aza manao an'izany. Anao efa tsy hanome azy, anao efa tsy hanipy kely aminazy, mbola mikeroterona azy miteny ratsy ohatran'izany. Ry havana, tsy mahasoa zany, fa aoka tsika ry havana, mba hanaja ny mpiarabelona miaraka amintsika, indrindra fa reo antitra reo ry havana, mba azahoantsika fahaelavelona, fahasoavana, fitahiana ary fiadanana. Ka izany ry havana, fiadanana ho antsika rehetra, fa Andriamanitra manan-kare-pahasoavana kosa ho azy ny voninahitra. Saotra Jehovah-Andriamanitra iray tompony sabata misaotra iray eo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina mavonjy ny tenenako teto. Alleluia, amen. Alleluia, amen tokoa zany dia amen. Mankasitraka be dia be an'ny nanam-pahavintsika soa meva tao anatin'izay toriteny mahafinaritra be. Alleluia, mahafinaritra be. Tsy dia fahitantsika matetika ny toriteny ohatr'izany, nefa dia tena ilayntsika tokoa ary dia misaotra azy. Alleluia, misaotra azy satria anatra ho an'ny tsy ny tanora rery, tsy ny ankizy ihany, fa na antsika olon-dehibe reto ary dia mila ahitsin'Andriamanitra amin'izany zavatra izany. Zay mihitsy ilay toriteny, tsy dia misy tokony hoe raha marina tsisy tokony velabelarina intsony zany, satria zay mihitsy ilay teny, manaja ny rainao sy ny reninao, manaja. Tsisy ambadika zany, tsisy hoe fanazavana an'izany ny hevitry ny manaja, fa tena manaja ny rainao sy ny reninao. Ary marina teny anabavy Soameva, aloha misaotra azy, mankasitraka anao zava-dehibe zany ataonao zany, ary araka ny teniko tsy dia fahita firy ny toriteny ohatr'izay, mampianatra antsika dia hitombo fahasoavana. Andriamanitra ny ampiasanao bebe kokoa hatrany, dia ho ampiasainy ho lasa mpitori-teny tena hoe ampiasainy foana ny ianao dia ho lasa lavitra ny fanompoan'Andriamanitra misy loatra amin'ny farany. Dia misaotra anareo koa hoe mankasitraka anazy, satria raha le mankasitraka anazy ireo dia mahatonga anazy mbola handroso bebe kokoa, ahery bebe kokoa indray, dia mbola vonona ho an'izy anao tsaratsara kokoa. Ka misaotra anareo mankasitraka anazy. Ka daka malala miray arabaiko daholo nareo mianaka. Izy koa raha Antanila Marie Charline tia Rakoto Arzaka fanarabaiko teo Rindra Hope tahiny Jesosy, ao ihany koa i Razana Tsotonia, zava-poma eto an-tany, zava-pona, ao ihany koa izy koa zay ngamba mbola tsy voarabako teo Olikaran'olo soa. Tena natao tanaty didy folo satria maninona, tena zava-dehibe natrehan'Andriamanitra. Manaja ny rainao sy ny reninao arak'izay andininy Jehovah-Andriamanitra mba ho maro andro ianao ary mba hita soa amin'izay tany izay omeny Jehovah-Andriamanitra ho anao. Ny fanajana ray aman-dreny, ny tsy fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dreny dia mahalava andro iainana, mahatonga fitahian'Andriamanitra. Any amin'ilay Deutéronome teo 7:20, hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe hozonina izay manao tsinitsinina ny rainy sy ny reniny ary ny vahoaka rehetra na hoe amen zany, ny olona rehetra resy lahatra fa marina zany. Marina koa ny teny anabavy Tody teo hoe be da be izy nefa hitako ny babiny nataony satria nanao tsinitsinina ray aman-dreny. Za koa efa nahita an'izany.
be de be ny olona manao tsinitsinina ray aman-dreny tena be de be ary tsy sitrapon'Andriamanitra reny ary babena ozina ny fanaovana tsinitsinina ray aman-dreny isaoran'Andriamanitra moa fa za mifa tsika rehetra samy efa nanana kely an'izay daholo samy efa nanana zany hoe nanao tsinitsinina ray aman-dreny zany za anisan'izany fa isaorako an'Andriamanitra efa nibebaka tam'izany ary efa nisy fotoana nafana namaly ty raha ohatra nge ray aman-dreny hoe ataonao tsinitsinina ho avy ny fotoana ialany eo eto amin'ity tany ty de anenina ianao de anenina ianao ary tsy afaka hanao ninina intsony de mitomany any am-pasana sisa ny ataon'ny olona tsika tsy mitomany any am-pasana zany fa de mbola velona izy de mitomany eo aminy tsika tsy hoe voalohany volana novambra de anatitra voninkazo any am-pasana fa de mbola velona izy de anatelo voninkazo mamako zao ty voninkazo fa tamin'izy fahavelona izy be voninkazo tsy hoe maty voara malala fa jereo ny ray aman-dreninao be de be ny olona araka antekina hoe be de be nketsika hoa za aloha hitantaraka anao fa za tena anisan'ny nisy fotoana nanao tsinitsinina ny raiko indrindrindrindra moa zany fa tsy ny reniko fa tsy mitondra fahasoavana io ary za taloha za sy ny mamako aloha tsy nisy an'izay zavatra zay fa zay sy ny dadako taloha tena tam'za mbola tena le zatovy tena naditra kely reny tena fandrirotra foana zay mianaka matetika ary ohatriny tsy nekeniny saiko ohatriny tsy azoko mihitsy le hoe izy miteny foana raha tsy efa za efa taty arina indrindra rehefa ray mpianakaviana tsika so fa ny tenin'ny papanay rehefa mibedy anay izy miteraha hita ao izy sika mametsiny ny andro dadako ny andro papako miteny foana tena leo any ato an-trano ao ta fa miteny foana de zao fotsiny miteraha de ahita ianao de ho hitanao zany hoe miteny foana ny zanako ao zany fa hoe voatsapany hoe tena fitiavana kely itenenako foana nyity zanako ty de sy ny papako taloha za bedy matetika tritratra ny papanay papanay zay matsy nika nanao mba faniriny de anao komiserina polisy komisy anao ohatr'ireny zany de papanay efa nanana an'izay foana izy hoe mba te ho tonga tam'izay de papanay manana zay rehefa manao diso de manana fomba fanadiadiana ohatry ny tsapalela ohatry ny afafy de papanay tena mampiavaka anazy tsy haiko loatra zany daholo ny papa rehetra fa papanay rehefa ohatra hoe miafina ianao mandeha amin'ny lalina tsy tokony hifanenana aminazy any ny tena hifanenany aminao de misy fotoana izy io mpitondra taxi de mba mingitrika ianao ohatra hoe mingitrika tsy mianatra fa tena tsara maso ny papanay ohatra maso tsy haiko ntsony ohatra ny ahoana tam'izany fa na eny Analakely ianao izy mandalo ny tômôbilina de anao miepoka any Analakely fa ianao hitany tena mahavary misy fotoana tena mingitrika tsy mianatra manao cours du soir zay tamin'ny arkady tam'izany ny classe de troisième de tsy nanapo mihitsy aho de zay manao maditra eo amin'ny arkady eo za taloha eo amin'ny arabe arvero misy ohatry ny efitra kely maizimaizina zay eo akaiky eo de ao ny zay ao zay no mingitrika de mihirahira sady miteny ratsy eo de aika tam'izay fotoana zay papako asa zay nahazo azy fa andeha akana hoe mba akana mba tsy hody rery ahy zany za ao anatin'le olona mihirahira sy miteny ratsy eo fantany eny ny feoko hoe ao de izy tsy miteny fa izy de mijoro eo ivelan'le trano tsy eo amin'ny fivoahan'ny mpianatra avy mianatra izy no miandry fa eo amin'le trano kely tsisy tsy nahita an'izay nareo raha tamin'ny andro reny areo de eo amin'ny varavarandrabe arvero aty amin'le EPP de misy ohatry ny trano kely tsy hoe trano kely ohatry ny lalatsara miakatra amin'ny trano ambony de maizina be ao de ao zay no any de izy mijoro eo nanontaniany tsara mihitsy rehefa mirava vita ve ny hiranareo ndao am'izay hody taitra be mihitsy ay papa be inona ary ny atongava amin'ny papa ty tsy nampozina mihitsy mianatra fokasigary zany ahy taloha fa manoka fokasigary tratra foana ry havana tratra ny foana tena tratra ny foana mifokasigary ohatry ny am'le fotoana ifoaky iny mihitsy izy neo de ina ny vokatrany miady foana zay mianaka de leo amin'ny papanay mihitsy aho tam'izany leo teny foana de
tena ohatrany hoe tena olon-dratsy io rainao io e de mifamaty de tena hoe tsy hitatsoa zay ilazana azy satria io ny ray ratsy indrindra teo amin'ny fiainana. Fa misy fotoana naniratsira azy mihitsy, misy fotoana tena hoe tao anatin'ny ditra tam'izany a de miteneniny de izy moa tsy mba babikapoka fa le manambany reny hoe mba tesitra zany de manambana tamasy teo amin'ny fiainako indriamandeha any mba voafetaky ny tamaina pampana Andriamandeha fa le manambany reny de anao efa tao anatin'ny ditra de le tonga koa anao de fa le miomana hoe ahoana zany tsy mety zany ry havanana faniratsirany zany. Isaorana an'Andriamanitra isaorana an'Andriamanitra marina mihitsy ny teny raha mety efa jokony mihitsy ny ak tena tratrany foana fa tsy za reny ka nizanizana nizanizana ny anabavinay tam'izany mbola fampitaritarik de any amin'ny ilakilatrano any fa hitany foana ny ilakilatrano andehanana eo amin'ny tanàna eo hoe arina izy jerena an'iny raha vo arivariva mahavariny zay pampanay zay de marina mihitsy teny ranabavintsika Soameva teo manana ny faharatsiny ny ray aman-dreny a. Ny anay zao ny defaut-n'ny ray anay taloha izy tia misotrosotro ny amo mamenatra am'izany tia misotrosotro. Marina koa nefa teny ranabavy mami teo misy commentaire ny ranabavy mami nafinaritra kely anaty teo hoe na de tiana koa aza ny ray aman-dreny rehefa manompo sampy mba teneny any tarity vavaka halleloia tarity vavaka manana ny faharatsiny daholo reny fa mila ekena satria tsika samby olombelona daholo fa marina efa misy ny azonao atao mangatabola ozy izy ranabavy Soameva ny akabetsahan'ny olona aloha fa tsy ny rehetrarehetra misy ndray ray aman-dreny tena tsy ohatr' zany. Anay zao ny reninay tena ohatr' zany tsy ohatrany tsy fony mihitsy ianao amin'ny miazy fa ohatrany hoe tiany ianao angoninao ny volanao samy manana an'izy ohatrany mampatsiahana an'ilay mampiona tena tia pampanay be tsy misy ohatr' zany tena ohatr' zao izy mampiona tia mampiona tia pampanay be mihitsy ny mampiona de zao momba le manome voly zay tadidiko ny bebe an'le namako vao miala avaly vao mitsidika io namako io hame vola zay ny atsarovany amin'ny bebe tan'izany vao mitsidika ao tsisy arava ahoana hame vola ankadray ary izy efa narary be mihitsy efa sanatria efa hiala ina efa tena maravy hatramy mihitsy mbo teniditra le namako ahoana zaka moa narale namako raha mba sendra mijereto zaka am'izao fotoana zao fa nitsy bebe fa marary hame vola zaka vao miditra le zany izy amin'ny te efa ifendraza hame vola zaka izy namako atao bebe ina tsony vola hame vola ho fa rehefa misy azonao atao na eforcé koa izy de omeo alaina ihany nge volanao aveo raha tsy lasa izy raha lasa izy sanatria fa marina ny teny ranabavy Soameva mila manatsa ndray zany isorako an'Andriamanitra de zao rehefa vita zany adiadina mianaka taloha zany efa teneniko anao moa le hoe zahako taloha saika hitsoaka ny tranonay tam'izany ny nalaza be mihitsy tam'izany teo amin'ny namana mpiara-maditra hoe midezerta tsy haiko hoe zay nefa na netrehitra hoe idezerta dezerta ny filazana zany manao fugue zany mitsoaka miara ao an-trano fa ny papako namerina ny saiko za zany efa vonina ny de satria leo amin'ny papanay leo tenenina foana tangety zazakely nefa 7 ambin'ny 10 taona 5 ambin'ny 10 taona tangety zazakely afoana antenato za andeha efa nanao fotoana tamin'ny namana andao hitsoaka atao zao hiala atao trano daholo tsika de tsisy ray miteny sy reny miteny zany tsony namboarina ny sakosy kely eny atalata-maty ny fotoana anaraka inona ozy tsara le olona miteny manaraka camion na le patron aza manaraka camion zany de inona le asa amin'io aide chauffeur zany manaraka camion zany ianao manao aide chauffeur
de eo atalata maty ny fotoana de lasa ny amazagany am'izay alehanao any totry ny tsisy fianakaviana tsisy ninona efa ndraiky andehanao zay ohatry zao nareo a eny ambony camion any manao an'izao fandaran'izao raha de ravana malala sady efa mety efa sofera re am'zany efa niakatra grady vita ny entana apako amin'ny efa tsy te efa maly amiko tsony jereny fotsiny any hitany tsara mihitsy aho manao ny entako sady le mongonongono zay andeha zay fa zay efa nanoteneny zay ngazazakely sady manao ny entana jereny fa hoaiza lahy andeha hoaiza ndeha anaraka camion sady mahita tany mahizy vola amizay nareo tsy sahirana tsony azay tsy reo tsy sahirana amiko tsony any sady mahita tany no mahazo vola efa mvata fita mety hitako ihany nareo za oetrehitra hoe mandroaka vola amy camion koa amin'io 5 taona nanafenako an'io kavoko miteviko io tamin'ny papako izy ianao zay miara misakafo foana amin'ny arivo de ny sofina rehefa tevehana de avereo aloha le fanjaitra le épingle dentelle kely le apetaka aminazy atsofoka de atapahana de eo le menamena kely de zay nefa tsy te ho hita amin'ny papa hoe misy nefa bety be mihitsy de ina zavatra natao esorina le izy rehefa isakafo tsy hita tsony le lavaka hoe nanonitra satria marary tsy hita tsony le io le sofina tevehana izy tsy mijery anao any to de fatana raha zao tsy hita hoe tsy lambota manina sofina atao nefa le izy efa le sorina miato fa zay mianaka fa asika tsy vanina mihitsy ny anahy tam'zany io le sofiko le natao teviko io matahotra amin'ny papa tsy tiany mihitsy normal zany no maharay ny ray halleloia fa za tena efa andeha zao ny teneniny andana re andeha fa tadidio izy izy fa teto amiko teto ianao na nanolo pneu ary mbola tsy nasaiko nataonao satria fantatro fa mbola tsy vitanao zany fa any ianao izy izy anao edy chauffeur fantatro moa ny dikan'izany edy chauffeur misofo ny camion ianao no mitady rano any ananinany anampy rano an'iny vaky ny pneu ianao no manolo an'io te ohatra somary sady nanisika aliaka am'zay ohatry mieritreritra kely sady migongonona ihany ohatry manao marina moa zany pneu natao bila telo marina mbola tsy nisoloiko za tsy hijery tany de azo vola zay le chauffeur ka andana izy izy raha hoe andeha de zay tadidio fotsiny zay ohatry nitako eto mipoziko mitondra bidon be fian'ny rano mitady rano any amoron'ny rano zara teo matao ampasana nankididiny eo tam'zany mbola tsisy telefona mbola tsisy facebook ka hoe alefa andefasana message hoe tsy lasa ary zalahy sady migongona ny avoaka le seza le iny ty sy le avoaka le akanjo nareo nefa tonga sainy marina zany tsy arovako amin'ny papako mandrak'izay zay zavatra de tsy nandeha de ty za hitanareo taizany nahitanareo ary nanao edy chauffeur ary aho fa ny raiko ny namerina ny saiko to anatin'izany ny tiako lazainao de zao ny ray aman-dreny atsao rehefa raha mbola manana ray aman-dreny nareo zao mbola manana fotoana nareo atsao izy ny any isoraka an'Andriamanitra de zao chauffeur manan'elatra ny zavatra mba hisoraka an'Andriamanitra zao rehefa tonga am'izay fotoana mbola tsy nivavaka fa lehibe de tsaroiko ny zavatra nataon'ny raiko fa ka ty be zay mianaka taoriny an'le didradidako madindinika zany de tsapako ny fahadisoako de tiaviko be am'izay izy mahafinaritra tam'zany mbola tsy nivavaka de za misotro de izy koa misotro de zavatra mba tsy tiako tamin'ny papanay taloha tsy tianay zanany ny mahita anazy misotro hitareo ny amy bara reny tena bedinay foana fa mba efa tsy maintsy isotro any zany de mba hoe ao an-trano ao an-trano nefa izy le mba mananamana de tena tsy tatiny mihitsy misy toerana zay ahitanay anazy de vao mandeha de izy miafina raha vao mandalo zay fa tsy tianay mihitsy mahita azy satria manao ohatry hoe fafambaraka de rehefa taty arina efa mba nomboka ny asa sy ny sisa de etika mitovika tino izy ty tomobile be zay papako zay de etika za mihitsy mividy anazy inona ny papa inona za mbola tsy vavaka de za misotro labiera de izy inona de mikomandy aleva ty de fifaliany mihitsy izy za tsy mibedy azy hoe misotro toka fa mitena azy inona le inona ny papa
saza atao an'le menamena le izy fa le fotony azo toka fotsiny le fotsifotsy tena tsaky de mba tsaky tena tiany saucisson tam'izany saucisson izy de faly izy mba miara misotro zany mba etretikeo famalina fity azy taloha de nifankaty izy mianaka de tsapako hoe betsaka ny zavatra nataony lasa tsy tsapako tsony hoe ray tena masositra izy tamin'ny fahatsapako an'le taloha fa de tena nifankaty izy mianaka misy fotoana zay taty aoriana efa mivavaka ohatr'izao ndray za de rehefa makany amiko izy de fantany zay fa tsy misotro papa rehefa any za mo tena azo papa janona hoe de izy mo ahoana tsy mamenatra zany fa rehefa ny aminay izy voatandriny tsara mihitsy de ao izy apaela izy mampina papa de tsy misotro mihitsy izy rehefa ny aminay etiko izy miara mandeha manao affaire zay mianaka faly ery izy mahita anahako de mahafinaritra isoraka an'Andriamanitra afaka nanome valim-potian'ny papako tao anatin'izay rehetraizay ianao ny zavatra teneniko anao de zao raha mbola velona ny ray aman-dreninao alleloia de atovy zay azonao atao atovy zay azonao atao ny azy jama fotsy mihitsy tsojo ny azy ny tiany de atovy zay azonao atao ny atao am-baiboly de tena ny ray zany ray aman-dreny de tena zava-dehibe satria zao didina apetraka Andriamanitra mihitsy ary mitondra ozina ny fanaovana tsinitsinina azy ry tanora jereo ny ray aman-dreninao raha mbola velona izy zao herinao daholo ny teniny vavy teo mivoly izy toano izy sy ny sisa mampalahelo tokoa nge mahita olona tena hoe tena mahatahata fa ny ray aman-dreniny tena mampalahelo avy be reo olona malaza reo ny zavatra ataony voalohany rehefa malaza de makala ny ray aman-dreniny ohatr'izany zao anisan'izany zay koa moa le zavatra tsy avy amin'Andriamanitra reny le mpira hoe Madonna reny zao de fantatritsika tsara fa hatramin'izy vao nanomboka anazy ka mandraky 10 androany de mba hirahirana de akalaiko ny rainy angalaiko ny raiko tsy tiako ny dadako ohatr'izao sy ohatr'izao manana ny azo atao ianao fa ny devoly koa mampirisika anao fa nohatra amin'Andriamanitra de jereo daholo le olona malazalaza reo tsisy ty ray aman-dreny zany reo le olona malaza le ry Madonna ka jereo Michael Jackson ka jereo reo inona zavatra atao voalohany makala an'le ray aman-dreny nahitany masoandro mifanohatra amin'Andriamanitra hoe jereo ny ray aman-dreninao jerenao nge ry avana Josefa jerenao Josefa zany ny tena hoe le lan'Andriamanitra ny Genesis 2:2 andreo makisaka kely ny tantaran'ny Josefa vetivety mbola tsy latsa ny fotoanatsika Genesis 2:7 nge tsy ny ray any fa ny reniko ny any reniko de tena nifankazo am-potamiko mihitsy de efa fantatra koa fa tsy maintsy isy foana ny fisarahana ho arinao dia Genesis 7:3 ny nakalan-dralàny Josefa azy sy ny varotany azo andevo zao ny olana i Josefa any amin'ny andininy faharoa ary zao ny tantaran'i Jakoba rehefa 7 taona Josefa de niara-ny androny tamin'ny ralàny izy fa mbola zaza izy de tamin'ny zanaky Bila sy ny zanaky Zilpa vadiny Jakoba rainy ary Josefa nitaty-bolana tamin'ireny zany hoe maninona hitany hoe le olona le azo ndray atokisana le tsy mba mandaingalainga manao ohatra hoe manao combine kely ery ny ray ralàny asa miteniteny an-dada Josefa tsy manaiky fa aniny Josefa i Josefa tatitra amin'ny rainy amin'ny ankizy entre ny samy ankizy zany zavatra ratsy fa entre ny ray aman-dreny sy le zanaka manao an'izay misy fifankatiavana hoe dada ianona nge ny tena ohatr'izao hoe dada hono ohatr'izao sy ohatr'izao sitrapon'Andriamanitra zany fa i Josefa kosa nitaty-bolana tamin'ireny ary aniny fatelo ary tiany Israely zany hoe tiany Jakoba no ny zana rehetra Josefa satria zanaky ny fahantelo izy ka nanaovany akanjo lava niavaka mihitsy zany Josefa de nanaovany akanjo lava alleloia nomeny zavatra miavaka mifankaty be mihitsy izy mianaka ary no nitany ralàny fa Josefa ny tiany ray mihoatra noho izy miralava de nanomboka nakala azy izy de tsy nazaka de haitsika ny efaran'ny tantara fa ny any amin'ny efarany vonono zareo nalasa ny tany anaty lavadrany de aveo namidiny tany amin'ny Ismaelita de am'izay tsy hitany intsony
raha teo nanana an'le nofo lay hoe izy no amboniny rehetrarehetra dina zavatra antranga de mody namono osy izy de nalainy le namono zany kosa izy any amin'ny diny faraiky am'tepolo de nalainy le akanjo le ahafantarana Josefa de natsobo ato anatin'le raha de nentiny tany amin'ny Jakoba io mahatolany vilavirain'ny ambodinga eny zanako ao de andiny faefatra am'tepolo ary Jakoba de nandritra ny fitafiny ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany ary nisaona ny zanany andro maro tena nalahelo Jakoba de fantatsika fa nytoy ny tantara na de tany aza Josefa nieritreritra ny dadany foana izy mbola tia ny dadany foana izy ary porofon'izany ny fanontaniany Josefa voalohany rehefa tonga ny tantara lavabe fa nisandratra am'izay Josefa de tonga tany aminy ny ndralahany hividy vary de fafantatra Josefa reto ndralahany fa ndralahany tsy nafantatra azy de misy sinema aby misy tao anatin'izay hainao tsara ny tantara fa tsy verinandrany tsika manjary lasa ny fotoana fa rehefa napoitra ny Josefa am'izay zange Josefa fantatrao ny zavatra nytenen'ny Josefa fanontaniana voalohany any amin'ny Genesis toko faefatra dimy efapolo any zany andininy fatelo zao ny fanontaniany voalohany hoy Josefa tamin'ny rahany zany Josefa mbola velona ihany va ikaky hitanao ao am-pony ikaky zany Josefa tsy nantanizanizy izy tsy nanontany an'reto rahalahy reto manao ny anohananareo ino ny tia nataonareo tamiko sy ny sisa fa mifanontaniany zava-dehibe amin'ny voalohany manahoana mbola velona ve ikaky zany ny olona tahian'Andriamanitra fantatsika fa ny tahian'Andriamanitra ny Josefa ny fanajany ny ray sy ny reniny tsy mbola nandainga tamin'ny Jakoba Josefa tsy mbola nanao tsinotsinona ary na voatery tsy maintsy ny saraka azy io ny tsarony voalohany mbola velona va ikaky ozy izy alleloia sa mahafinaritra zany ravana malala ary rehefa tonga moa ny fotoana de niteneniny zanany hoe velona tany amin'ny datany zany any amin'ny Genesis toko dimy efapolo mahafinaritra mo tantara misy fa nytantaran'io tantara ny complet misy tam'zany tamin'ny 2019 ngamba inona 18 de andininy fadimy amby roapolo amin'ny Genesis toko fadimy amby efapolo de niakatra avy tany Egypte izy reo ka tonga tany amin'ny Jakoba rainy tany amin'ny tany Kanana de nilaza tamin'izy hoe mbola velona ihany ke Josefa ary izy mpagnapaka ny Egypte rehetra fa rehefa nangatsiaka ny fony Jakoba fa tsy nino azy izy ohatrany teny Jakoba zaza te manao an'izany re efa tsy maty tamin'iny de zay amonao mihitsy zany ataonao de mbola lazainao fa velona ndray de aveo maty ndray ozy le sono zay mantsy ny naleo ny Jesosy naleo hafahafa be ny Andriamanitra naleo telaka de maty satria nantsika teraka moa zany 25 de maty ndray rehefa n'Andriamanitra naleo tsy de makaiza telaka de maty ka ty koa zany nieritreritra koa zany i Jakoba te ahoana de telaka de maty de velona de maty asa tao an'izany ao izy de tsy nino izy fisikaravana teneniko anao fa rehefa tonga tokoa ny fotoana de nolazain'izy rehetra ny teny zay nolazain'i Josefa fa nomeny Josefa fa pirofo izy ny pirofo de ty zavatra ty le tenena babisoa teo mba manipaza kely mba mameza kely ny ray aman-dreny fa neny Josefa tsy kely ny nomena inona ny zavatra napahana raha nomenany Josefa menany Jakoba azafady enao tsara ary rehefa nolazain'izy ireo zany rehetra zany de nolazain'i Josefa taminy ary rehefa hitany ny sariety zay efa nampitodrain'i Josefa hitondrana azy de zay vao velona ny fanahiny Jakoba rainy ary hoy izy aokary fa mbola velona ihany Josefa zanako andeha ka ahita azy de ny tsy mbola maty halleloia ty teny aminao manao hoe nyendry Josefa tonto de sariety mihitsy ny alefa sarehefa misy fitahina sarety misy fahasoavana rehefa iona tamin'ny rainy indray ianao aoriana ty toriteny ty raha mbola velona ny ray aman-dreninao raha mbola velona ny ray aman-dreninao de manaova ny tiantsika ty anao androany atsoa izy de mandefasa kely halleloia ty ry dada sy neny hoe fina ny atony ty fitiavana anareo hoe halleloia tsy hoe ty de mba karakarao ny tanàna fa ty ataovy zay tianareo ry dada sy neny dio ny loaka
azasiana biby maloto hoe raha mba mety alleloia dana vidy akanjo mba mameza kely ampifaly ireo na ampifaly anao amataonany reo a fotoany zao tonga zany torite zany ampifaly indrery zareo ny josefa tena sarety mihitsy sady sarety tondra anazy ny sarety feno fitahina raha izy sarety alleloia ary tsy vitan'zany afaka hita moa zareo ny amin'ny genesis 7:4 any a famihana de zao tena mena anjara-tany mihitsy nomeny anjara-tany mihitsy ary nalainy avy tamin'ny farao negosieny tamin'ny farao de nazahony a gosena ametrahana ny jakoba sy ny ankonany ametrahana ny ray alleloia mamalify ty fa nyray aman-drentsika reo a ny amanokana za tena resy lahatra fa resy lahatra tena resy lahatra hoe manao be tamitsika nyray aman-drentsika tena namelona atsika nanao ny zavatra rehetra za tadidiko mihitsiny a fa tena zavatra tsy mety afaka ao an-tsaiko zany hoe nisy fotoana zay nandalo an'izany atao hoe fahasairanana ny ray aman-dreny tany amy tamin'ny taona 720 ianareo zay tao anaty génération niaraka tamiko de nafantatra tam'izany fa niaraka tam'izany fitondram-panjakana zany tena mafy ny fiainana krisy tam'izany ndraiky izy fa nareo tsy niainana zany a amy telo maraina mandeha milahatra vareny amin'ny famatsina ny savony le boribory savony gasy maintimainty reny jara raha mandroatra kosehana amin'ny tolakatsaka ny tongotra sarotra ny fiainana tam'izany vary zany stock tampon misy fotoana mihinana an'izy anao mangididy mafy ny fiainana tam'izany krisy tam'izany a menaka zany tena ho ay siramamy zany siramamy gasy ohatry ny fasika fafy zany misy siramamy gasy tapahany eny atsena ohatry ny kare de iny totona tonga ao an-trano zany ny fiainanay zany taloha ary nandalo an'izany daholo malagasy fa zay tamin'ireny fotoana ireny nandalo fantrano zay tao amin'ny tokantrano nisy anay nandalo fotoatsarotra ny ray aman-drenynay fa ny zavatra tena mba tsaroko tena atsiarovako ny ray aman-dreny tam'izany krismasy tam'izany tsika mbola tam'izany tsy nafantatra moa krismasy zany tsy mbola tapaka hoe io fa mahazo kilalao nefa ny fiainana mafy satria maninona satria le ray aman-dreny a miezaka manao a zay mampifaly atsika anisan'ny toetrany reniko anakay tena mba tsaroko zany hoe tsy mba tia mandisy fanantenana anao zany izy na inona taony ary tsy nyreniko reny moa hoe nyreny mampina koa ny ara-niaina taminay fa tena manana qualité manana fitiavany reo ray aman-drenitsika reo a tena hoe tena tsy takatry ny saina ary mendrika ka takamarara na tsiarotsaranyzany nareo niaina tam'izany tia narakotoary zaka KPSV tena mafy zany raiky izy fa tsika niaina an'izany mbola ty tsika tafajoro eto kosehana amy tolakatsaka suzel mbola tsy teraka angamba tam'izany zay fa teraka kosehana amy tolakatsaka ny tongotra fa tsisy savontsony mafy nge tam'izany fa mbola nanaova mbola velona tsika rehetrarehetra tam'izany zay a mamofo tsaramaso le atoandro de hoanina le tsaramaso le ao anatiny zany de le hoditra tsaramaso ahainy amy tafo fanitso de maina amy kareporepoka indreny atao lasopy hoanina rapitso zany ny fiainana tam'izany mafy zany fa teneko anao zany voly vidanina charbon tsy misy de zay zavajavatra ahazo ao an-tanàna ny kapakapaina andrahoana sakafo ny ainanay zany fa iny zavatra mitranga le ray aman-drenao miezaka foana tsy mampiainana tsy mampahitanao an'izany tsy mampahitanao hoe zavatra ohatr'izany torto zay reno tsy de nina torto fa ne sosety ny vokatra tao an-trano de sosety mandraky ty androany tsy ty sosety tsony ravy-tsosety laingo-tsosety sosety nena fanaovana mayonnaise ary taloha de sosety ny atao bibilo fa tsy ovy tsisy voly vidanina ovy fa sosety ny ao an-tanàna atao beneka endasina ka atao rony ka iny sosety ray vilany a fa ny totokena atsasaky ny fefany de mitady mafy mihitsy anao vita totokena anatin'le sosety misy ny hoe le au café de misy ny café au lait fa nay a sosety tsy totokena amy sosety fa sosety amy totokena tena faran'zay mitady anao totokena ve ririny eny io anatiny fa sosety ny betsaka mafy zany fiainana zany zao ravana malala tiaviny ray aman-dreny de ajao tena ajao ary rehefa hoe ajao de tena ajao satria zao
mitondra ozina ihany koa ndrisy izy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis any amin'ny Genesis ijery tantara Noa vetivetsika ny ray aman-drenitsika io ny Irina Rodriguez zao matadity fa nilahatra variny amin'ny saimpa tena zany mihitsy fa ny indreny amin'ny famatsiana de mifoha amin'ny telo maraina amin'ny roa maraina de milahatra de metraka carnet le vary azo nefa 5 kilao rabe indrindra angambany tamin'izany de sakafo tapakibo de tena hoe mafy ny fiainana rahalava de sôsety any sôsety atrany zany mihitsy ny ranabavy andondrindrina tamin'izany torto soso le soso amin'io nahazoazo ranony zay sao ny ranabavy itody ohatrany rano ny betsaka sy ngevangevana eny ny vary mafy tamin'ireny de ajao tsy vitan'ny ampio fa ajao ny nataon'izy telo amin'ny rahalahy zanako Noa araka ny tenina vavy soa hoe misy fotoana ny ray aman-drentsika manao tsy mety fa ny tena voalohany amperako aminao ianao hoe nanao ny nety foana teto Noa izay tena navotan'Andriamanitra tao anatin'ny samby fiarany Noa satria tsisy afa-tsy izy ny marina tamin'izany teto ho anareo izay tsy nahafantatra teto no nisy voalohany toka mahamamo ny nataon'izy telo amin'ny rahalahy any amin'ny Genesis 7:7-20. Ny nataon'izy telo amin'ny rahalahy zanako Noa sy ny teny namina indray ny azy teto zany de nisy fahadisoana nataon'ny Noa ary zanakalahy Noa zay nivoaka tamin'ny samby fiara de Sema, Siama ary Jafeta ary Ama no rain'ny Kanana ireo telo rano ireo zanako Noa reto avy ary avy tamin'ireo ny nielezan'ny olona tambonin'ny tany rehetra teo zany ny aingany taranaka andiny ny faharoapolo vao tonga mpiasa ary vao tonga mpiasa tany Noa de nanao tany mboloboka de nambony voaloboka ary nisolo tamin'ny divay izy teo nanao divay voaloha divay mahamamo ny fermentena le izy de lasa mivadika alcool de nahamamo de nanao nisolo tamin'ny divay izy ka mamo Noa le olo marina iny mamo azy tsy naty satria tsy fatany kosa nge hoe ty divay ty mamamo tsy fatany fa nanao tontolo le izy de nanao ranom-boloboka izy teo no nahitana ny toka voalohany ka tony ahoana kosa ary zany zoa Noa le hoe olo marina iny zay tena ohatry vavy zany de zao ny zavatra nitranga ary ninona solo tamin'ny divay izy ka mamo de nanary lamba ka nitanjaka tao amin'ilay any mafana be zany ina ra mafana Noa ihany aty Noa ihany zany mafana be solokolola mamo Noa avy eo amizay de nitanjaka tao amin'ilay any ary hitany Ama eritreretinao fa samy lehilahy daholo any reto ary hitany Ama io tsy Ama eto amintsika io fa Hamo fa tsy Hamo hitany Ama zany le zanany lahy hitany Ama rain'ny Kanana ny fitanjahany rainy de nambarany tamin'ny rahalahandro lahy teo ivelany jerenao tsara nisy fitanjahany tao nitanjaky Noa de hitany Ama le izy tsikiloviny rehefa nitsikoloviny de lasa ny tantarany tamin'ny hoe dada mitanjaka be mihitsy iny ohatry zao avy nypoziny dada lozy zany ianao rehefa misy fitanjahana hitanao amin'ny ray aman-dreninao zany hoe tina tena hoe fitanjahana rehefa hitanao ny fahalemen'ireo aza mba tantarainao amin'ny afo zany ny dada lesy amin'ny mamahay de ohatry zao aza voaka amin'ny tokantranonao izany rehetrarehetra zany aza atao ninona de foandry ray aman-dreninao reo de tazomoanareo ao zany fa tsy sitrak'Andriamanitra hoe iny ianao de anao gazety hoe ny dadanay ngeka ohatry zao za mitantaranao an'izany satria ao anaty toriteny zany nentina ilazana amitsika ny zavatra misy ary ny ana rehefa mitoriteny de zavatra niainako ihany fa tsy hoe kory zany de hoe raha mbola velona teny ndraiky de hoara hoteneko de alaiko baraka aminareo sy ny sisa manana défaut daholo ny olona fa teto rehefa nisy ny défaut niseho ny fitanjahany de inona ny zavatra nataony Ama tonga
tonga de nyteneniny tamin'ny sema sy jafeta zao ange dada tenao izy raha finaro inona ny tantaranao an'izany ary nalain'izy mirahalahy teny aritany ama kanana nambarany tamin'ny rahany andiny fahatelombropolo ary nalain'ny sema sy jafeta ny lamba ka nentin'izy mirahalahy teo atsoriny ary nanao 5 anotra izy tsy nijery tamin'ny rainy kory zany dada zany le aorinao jerynareo ohatry mihemotrembotra manao 5 anotra indraindray kotsy zareo ohatry jafeta sema nareo kota mihemotrembotra manao 5 anotra fisy reo lahy tsy nijery navelany tao izy ny adana fa lasa izy niemotra itretinao dadany de tsy jereny fitanjahany fanajana ray aman-dreny zany niemotra izy reo lahy de saromany ny fitanjahany de nandrakotra ny fitanjahany reny izy ary mitavany tsy nanatrika ka de tsy hita ny fitanjahany reny raha kofy ny ray aman-dreninao raha kofy ny fahadisoandreo raha kofy ny voninahitry reo aza tanjatanjakao fa ray aman-dreninao reo de ny saromany ary efa natsiaronao de fantany fa tsara zany nataon'izy de hitanao taorina teo raha jerenao tsara de voaozina ikanana voaozina zany iama ty ama eto zany fa hama voaozina izy satria nahita ny fitanjahany reny de tsy mba nandray andraikitra fa nytantara tamin'ny hafa zany mahasarym-piaron'Andriamanitra mahasarym-piaron'Andriamanitra ny ray aman-drenitsika ary havana malala ka tiavo ny ray aman-drenitsika mbola velona ny ray aman-dreninao tiavo izy mbola velona efa tsy eo tsony ray aman-dreninao de aza mandeha manatitra voninkazo anapasany anao rapitso fa ny zavatra ataonao ampitao amin'ny taranakao ny anitra sy ny fahatsarany ray aman-dreninao alleloia de ampitao aminy ny zavatra tsara zay nampitainao nampitainy ray aman-dreninao taminao aza velomao zany velomy atao velona i masony mamelo maso ianao reo ray aman-dreninao amaranako azy any amin'ny obolana misy teny mahafinaritra be raha vakitsika manontolo ny obolana toko faefatra ray manontolo nge vakinao fa mahafinaritra be io resaka fananarana ikatsaka fahendrena de reo ny teny ray aman-drenitsika rehefa mananatra atsika izy anisany zany hoe ry zanaka eno ny anatry ny ray ary tandremo-pahazahoanao ry fahalalahana tsara eno ny anatry ny ray ny anatry ny ray aman-dreny ny anatry ny ray aman-drenitsika eno i de tadidio fa reny entinao mandroso reny entinao mandroso reny ravana malala ary anatra kosa ny hoeko anareo aza mahafoy ny lalako fa zanakikaka sady tiana no hany malala teo masoneny ary mampianatra izy ka manao tamiko hoe aoka ny fonao hitanany teniko tandremo nididiko de ho velona ianao anatr'Andriamanitra zany ravana malala de tehirizo izany ray aman-drenitsika Andriamanitra ny raytsika izany rentsika Jesosy ny mpiahantsika Jesosy de tandindon'ny fiangonana ny fiangonana de tandindon'ny vehivavy ravana malala ray aman-drenao aranofo tiavo ny ray aman-drenao aranofo karakarao raha nisy tsy nety nataonao tamin'ireo de mbola velona izy atsoa izy de mamangata famelana de anatero sarety izy fa tsy maninona zany vola fitady eri-po fanary zao mahafinaritra na misy olona eto tena nandefasany tomobile ny mamany halleloia zany olona zany zao tena amiko anao fa zany olona zany na mivavaka ny mamanao na tsy mivavaka ny mamanao fa io zavatra nataonao tamin'ny mamanao io hitan'Andriamanitra io ary ny fihetseham-pony fifaria anatin'iny mamanao iny mba de vakany amin'Andriamanitra aloha iny de avy any amin'Andriamanitra iny tarafin'Andriamanitra ngeza-peo amin'ny fiainanao halleloia tena marina nge zany revany marina zany teko zany nandefasany tomobile ny mamany zavatra mamany ioko halleloia tiavony ray aman-dreninao rehefa tsoetsomo izy Jesosy mampio nato zao de samy mitantara amin'ny zanak'io foana reo nataon'ireo ray aman-drenireo mamapio neny tena izy koa manana tena vehivavy mahery fo moa no ataonay surnance satria mbola kely mampiona hery taona de efa maty ny dadany de nomboka teo tsy nanambady tsony mamany fa tena tonga de herim-pony reny namelona an'ireo zanany rehetrarehetra reo mahery fo zany raha mato zany
de mbola velona ndray aman-dreninao atao zay azonao atao ampifalio reo ialy eto tany reo ho tsaron'ireo fa nananjanaka ty azy izy nananjanaka nanao anazy vakeo obolina toko faefatra rehetrarehetra io fa mahafinaritra be io tiavo izy mahazo fahendrena mahazo fahalalana fahazadonona na emorana teny alokon'ny vavako aza mafoy azy fa iaro anao izy tiavo izy de hitandrina anao ny voaloham-pahendrena de zao mazaho fahendrena eny lanio amin'ny fanananao rehetra amin'ny fananana tsara asandrato izy de anandratra anao kosa eny ame voninahitra anao izy ratananao asiny filo mafinahitra ny lohanao eny sary voninahitra tsara tareno meny anao mafinahitra ny io teny io mianoka raiso ny teniko de amaro taona iainana ianao lapahendrena natoroko anao tsy vola isy ray aman-dreny zany nanolo atsika lalana tsy mety fa lala-pahendrena metsika ary mitarika atsika any amin'ny lalana mahitsy izy tahiny tompotsika rehetrarehetra za matoko fa varenao zany apatra zany za matoko fa isetsika be deabe ho gaga ny ray aman-drenynareo haika ny tariny anavavy someva tamin'ny natory teny tonga de fananarana be fa za mino fa sitraka andriamanitra zany ndrendre tena teneko anao misy nareo zay an'ireo zao misy nareo zao ohatra tsy nanambady de tsy nakasitrahan'le ray aman-dreny ny fanambadiana hoe tsy mety taminy itsika ny reny teny terneko de reny dadako ka io ny tiako hoe samsona ankiranao an'izany efa ny tenin'ny dadany tsy mety io ry zandry io ry dada lay fa io mihitsy ny tena tiako mitondra anazy taizy de lily mitondra anazy tany amin'ny fahampitehana ny ray aman-drenitsika de ray aman-dreny foana raha mitenanao ny ray aman-dreny hoe aza atao ty satria zao ty fantany fa tsy asoanao ary efa teo izy miala ary izy ray aman-dreny de tiavo ny ray aman-dreny asiso izy de eno izy fa ao anatin'izay zava-dehibe tarito any an-danitra izy fa adidinao angeza be zany mbola anaty fanompontsampy izy andefaso kely izy raha piso tiany ty any na za rehefa ny amin'ny doany de ndao atsika ny mba hivavaka am'izay ny reninay rehefa tonga tany aminay taloha de ny zavatra ataonay mampivavaka andry zareo reo de mivavaka rehefa tonga anay tranonay tarito any an-danitra ny fitiavana tsara indrindra aneonao fitiavana olona anankiray de eto makeo am' jesosy izy raha mbola velona ny ray aman-drenao toroiteny izy sevy miala amin'ny ratsy fanao sevy miala amin'iny sampy zay mbola fikirina iny de toroiteny fa za mino fa andriamanitra ombanao anana ositry fandresin-dahatra de resy lahatra reo de tolory kely andefa sarety kely alleloia sady toroiteny fa ho hitanao ny valim-pitianao min'andriamanitra anao de samita in'andriamanitra tsika rehetra misaotra andranabavintsika soa fa tam'izany teniny zany fa mahafinaritra zany anatranatra kely ho atsika rehetrarehetra de raha teo lava andro ainany ianao de zao tiavo ny ray aman-dreninao de ajao izy de meo voninahitra izy de manajany raha isindreninao arak'izay didiny Jehovahandriamanitra de ho maro andro iaina ianao ary mba hita soa amin'ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra anao tahaka zany nefa rano Josefa nahita soa tany amin'ny tany rehetra sy nare satria nanaja an'ireny atolotry manokana antsika rehetrarehetra ity raha mampino ty androany neny izay nirahany tamin'ny mamany tamin'ny rafozako atsiarovana azy raha teo moa zay moa rehefa nao clip mampinona tamin'ny 2009 de fa tao anatin' zany reto renitsika reto tsy maintsy avy fotoana tsy hoeto izy reto de ny mamany mba nitazoma tao anatin'ity clip ty ny izy tao souvenir moa ny reniko le fitanareo tamin'ilay andro ny tompo clip mampinika manasa atsika ary ihaino an'ity tamin'ny tony fity mbola izy ny zanakay voalohany mbola kely de kely tao anatin'ny hira de ndao ary atsiarovatsika ny bebe etsika atsiarovana ny ray aman-drenitsika rehetrarehetra any koa raha mbola velona tiavo raha efa tsy atsony matsiarova azy ampitao ny zavatra soa zay nataony teo amin'ny fiainatsika de tahiny tompo isika tsiray avy sotra atsika nahatreny hatramin'ny farany Tiku, famula oleh
raha tsika hira raha tsika vavaka izany hira sy izany toriteny zany de avana malala am'izao fotoana izao sotranao zay Jesosy a tamin'ny fotoana teto androany nisotranao ny am'izany toriteny zany zay mampianatra anay sy mampianatra maro aminay eto indray a tena hoe ity a am'izany hoe ray aman-dreninay zany a maro aminay ne mety efa tsiotsony zany ray aman-dreny zany fa nefa Andriamanitra de hotsarovana manokana izy ireo amin'ny alalan'ny fampitana ny ny fitaizana zay nataon'izy ireo ny torohevitra mahasoa sy ny anatranatra rehetra zay nataony taminay hatramin'izay a hotsarovannay a ho afaranay ny taranaka afara mandimby kosa de misaotra Andriamanitra ny amin'ny nanomezanao ray aman-dreny anay fa raha tsy nisy tokoa reny tsy teo zahay de misaotra anao ny mbola hitahinao ny ray aman-dreny reto olona maro zay mbola manaraky reto a ary ianao ny kasika azy ireo manokana mba ahafahana izy ireo mamaly fity sahady a de ny mbola velona ny ray aman-dreny a amaly fity ny ray aman-dreny a ao anatin'izany a fotoana mbola ahafahana velona izany sa matoky Andriamanitra fa hoporofonay fa olona mpivavaka koa zay olona matahotra anao de tsy mba niratsira ray aman-dreny zay tsy teny ratsy ray aman-dreny zay tsy anao tsinotsinona ray aman-dreny zay fa raha tianay ianao le Andriamanitra rainay zay ao an-danitra ao de ny ray ara-nofo ny ray reny ara-nofo izay mbola nataonao velona nahitanay masoandro de ho tsarovanay manokana ihany koa misaotra indrindra Andriamanitra misaotra satria fantatro fa hitany fiainany tsirairay avy ianao fantatro Andriamanitra fa ombanay tsirairay avy ianao fantatro Andriamanitra fa tena hokasianao ny olona rehetrarehetra de atonga ny olona ho voakasika atonga ny olona ahery atonga ny olona ho tena hoe ao anatin'izany hoe fanajana tanteraka Andriamanitra ny tsirairay avy ny ray aman-dreny satria ilaina izahay manaja ny ray aman-drenynay de tahio tompo tahio atrandry izahay tsirairay avy mba afaka amaly fity ireo ray aman-dreninay mba afaka anisy soa ireo ray aman-dreninay satria zavatra tena sitraky ny fonao zany Andriamanitra ko de niderany aja ny saotra sy mivonahitra atolotray anao nangatahako aminao Andriamanitra zany toriteny zany tsy ho very eo anatrehanay tsirairay avy fa tena hoe any anatin'ny fona ihany Andriamanitra tena hoe aniry anatin'ny fony tsirairay avy izany teninao zany mba hitondra fahasoavana hitondra hery atonga nay tsirairay avy tena hoe anana an'izany toepo de toepo ty ray aman-dreny mamaly fity ny ray aman-dreny izany misaotra Andriamanitra ny amin'ny fampianarana misaotra ny amin'ny toriteny misaotra ny amin'ny nombanao an'izao fandarana zao tamin'ny connexion sy ny reto olona rehetra zay tonga nanatrika teto reto androany ny voninahitra teo anao de vosa satana fatra amin'rano tsy afaka hitsaingoka na de litera ray aza tamin'izay nafafy teto androany fa samy ammo avy zato eny am-pon'olona tsirairay avy izany toriteny izany misaotra indrindra Andriamanitra derany aja ny saotra sy voninahitra ho anao hatramin'izay de ho mandrakizay halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena zao mpandrosika ny abavintsika $100 ivavaka ho an'ny firenena am'izao fotoana zao teny tompony nabavy $100 ya afaka miteny verana mba firenena koa tazafady tahiny tompontsika rehetra ndao ary ivavaka nabavy firenena koto fa misy olana kely raha nabavy $100 iaraka ivavaka ary tsika rainay tsara indrindro misaotra anao indray zahay ny amin'ity androanyity satria mbola nomenao ny mpanomponao zay ny tondra ny teninao misaotra ny amin'ny teninao zay nentiny mpanomponao teo satria teny mifonoanatra teny mampahery ary teny mampianatra ny tsirairay avy indray Jesosy tsy mampatsiahanay ny didinao zay napetraka ao fa tokony anaja ny ray sy reninay zahay mba ho lavandro iainana
ary mba azo famirapo, azo famelan-keloka avy aminao. Misaotra Jesosy ny amin'izany teny izany ary tehirizy ao anatin'ny tsiray avy izany teny izany mba ho teny velona, ho teny anasitrana ary teny ampahery ny tsirairay avy. Andriamanitro mangataka aminao izay ny amin'ity arivo ity Jesosy ny mba azonay mbola mitondram-bavaka ny firenenay satria nahazo famirapo avy aminao izay Jesosy. Ka dia mangataka izay Jesosy, mangataka amin'ny famelan-keloka ho an'ny malagasy rehetra izay, ny amin'ny eloka rehetra sy ny adalàna sy ny sainandraty izay mety vita ny tsirairay avy Jesosy. Dia mangataka famirapo aminao aray malalo, aoka mba ho vita fihavanana aminao indray ny malagasy rehetra, mba ho sambatra ny firenenay. Fa ny teninao Jesosy manao hoe fa raha ny olona izay natsoina tamin'ny anarako no avy anetry tena ka hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka, dia mino sady matoky izay fa anasitrana ny taninay ianao Jehovah. Mila an'izany tokoa Madagasikara amin'izao fotoana izao Jesosy, satria ny teninao dia marina araka ny voalaza teo, ny teninao dia mahery Jesosy. Eny sy ny amenina ko manateny izay ray fa hiaino izany amin'ny famirapo ianao, mba ho sambatra ny firenenay, mba ho ambiny ny Madagasikara Jesosy. Satria voalaza ny teninao koa Jesosy manao hoe sambatra izay tsy voavela ny eloko, sy sambatra izay voavela ny eloka sady voasarika amin'ny fahotany. Ho tanteraka ho an'ny malagasy rehetra ny izany tenin'Andriamanitra izany Jesosy. Ary entinay ambavaka manokana eto koa Jesosy eo tokantrano izay miady amin'ny tsy fahampiana, tokantrano izay miady amin'ny aretina, tokantrano izay tsy mba manan-kohanina, ary tokantrano mahantra, mahonena Jesosy sady zareo manokana ireny. Ianao ny tany tsirairay avy, ianao ny kasika amin'ny fony tsirairay avy Jesosy, mba hianantona anao, mba hibebaka eo anatrehanao Jesosy ny amin'izay rehetra mety ataony, ka mahatonga azy ireny hitondra ny azo fijaliana. Jesosy ianao no any fanantenanay anasitrana tsy hamonjy an'ireny vahoakanao ireny. Ka dia tantany Jesosy izay veriny eo aminao ka anasoa ny taninay sy ny mpiarabelona aminay ianao Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy amin'izany tonom-bavaka fohy dia fohy izay nentinay izany, matoky izay fa Andriamanitra tsy lani-dafany ianao, fa Andriamanitra mahare, mahalala ny ao am-ponay Jesosy, mitondranay ambavaka ny firenena malalanay. Dia apetraka eo am-pelantananao izany Tompo, ho voninahitra ny anaranao. Dia raha isaraketo izay Jesosy ny amin'ity alina ity, dia mangataka aminao Jesosy, jereo isam-baravarana isan-tokantrano, ny fanahy-masonao Jesosy andrafitra ny isam-baravarana sy tokantrano amin'ity alina ity, ka amey torimaso mamy ary dia amohany tsirairay avy indray raha tonga ny maraina vaovao, mba azony midera sy manome voninahitra ny anaranao. Misaotra Tompo. Aleloia, amen. Aleloia, saotra betsaka ndranabavintsika fianarakota tao anatin'izay vavaka matsiro izay. Dia misaotra antsika rehetrarehetrany koa izay tonga niaraka taminay teto androany, dia matoky sy mino fa mahery tsara ianao raha niara teto, vorainao tsara ny hafatra, dia hotahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Raha mbola soy amin'irao lanitra Jesosy dia honeto indray tsika rapitso tahaka ny ora tahaka izao ihany, dia manasanao sady ary rapitso indray tsika miona. Dia samy tahiny Tompo matory tsara vitanao ny Andriamanitra, matory tsara ianao aza miany ampitsonao izany fa aloha Andriamanitra ikarakarana tahiny Tompo tsika rehetra. Misaotra anareo nahatrany hatramin'ny farany, dia fisarahantsika eto moa eto tsika nitsaraka fa ny fiarahantsika mbola amin'ity foana. Raha miditra mihaino ny akiradio ianao amin'ny http://www.andramokaizo.com ahafahanao mihaino ny onjam-peo akiradio. Misy toetely isaky ny adiny telo, amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina, mitso amin'ny folo maraina averinao zao fandaran'izao. Raha mbola tsy naheno tsara ianao, amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva misy toeteny hafa ihany koa. Dia ao anatin'izay andarana mampioina hira mahafinaritra be antsika. Tahiny Tompo mahereza daholo. Haleloia, amen, mahereza.